Ivadika lafim-baovao hafa isika totosa tamin'ity androany ity kosa ny fisarihana ireo tsara vintana atao anatin'ilay tombola no karakaraina za elektronika ka loka maro isan-karazany ary moa no nozaraina tamin'izy ireo ny andinindiny zay eo amin'ny sariny mamy Rasoanaifo. Ho fanomezana fahafa-po ireo mpanjifany dia nitanterahana androany ny fisarihana ireo tsara vitana tamin'ny tombola no karakaraina za elektronika. Loka maro isan-karazany no zaraina ho an'ireo mpanjifa tsara vitana araka izany. Monsieur Garo Joelson, avy aty amina za elektronika ihany nanao le tirazana tombola LG zay dia ianao nahazo an'le loka goavana indrindra le tomobile. Ianao nahazo an'le loka goavana indrindra tamin'le tirage LG nanao achat LG tato amina za elektronika. Arabaina anao nahazo an'le loka tomobile. Karapanondro dia facture le entana vidinao dia le ticket tombola dia mankaty amina za elektronika ianao afaka zao. Vita zany le loka nandrasantsika fa ilela ihany zany nanaovana anazy le fisarihana le LG. Izy zany LG marina nanaovana izy fa fandraisana anjara. Misy olona nahazo telefôna anankifolo amin'ny atao ty aminazy angaviana ireo olona ireo mba mankaty fa le zavatra fa any daholo ny anaranjareo fa ho antsona azy ireo. Faharoa manaraka an'izay le olona nahazo an'le télé misy home cinéma ato dia misy miaraka amin'ny frigo dia misy miaraka machine laver le fatelo manaraka dia misy koa nahazo le télé anankiray 32 pouces izy ireto koa LED dia misy LCD dia loka goavana farany zany ty azon'olona ty tomobile ty zany ato aminay naza elektro. Ankoatran'ny tombola dia nisy ihany koa fihenam-bidy natolotrina za elektronika amin'ny mpanjifa tamin'izao fetin'ny Paska izao dia samy nahazo ny anjarany sy tsirairay araka izany. Vaiavy Shila no anisany nanafana fotoana tamin'ity fisarihana ny tombola teto amina za elektronika ity.